Zao. Regarde-moi. Nisy olona jiaby te hamono anahy ato ambaravarako ny raisiny reniko ny tsoka avokoa fa lazay ny fahadala. Tsoka ny raisiny reniko ada sy ny rehetra na misavy anahy nandritry ny firy volana ireo atsamaraiko na ny reniko na misavy anahy daholy lazaina fahadala io. Mbola adala foana aho zao. Io ny olona ato velany ato a nitsoka daholy ny olona satria hoe mody atao adala io. Zao. Hainitsoka. Saiko nafadidinareo fa efa ohatrany efa fika mahazatra le manao adala olona, manao marary saina olona. Filohan'ny sena teo aloha tsy nanaiky ny fika maloto natao hoe marary saina de nesorina tamin'ny toerany. Olona salama saina normal hitatsika rehetra. Filohan'ny assemblée saika natao an'izay koa efa nisy nasainy teny mihitsy hoe ahina ny fahasalamana ara-tsaina. Efa fikafika maloto mihitsy ty manao adala olona ty. Ka de ho gaga ve nareo raha rapitso sy raha afaka pitso hanangana hôpitaly zareo, hôpitalin'olona adala. Ohatrohatran'ny prison ihany le izy. Fa zay nizaniza zay miseho maneho hevitra de tonga de atao hoe adala, de ampidirina any. Tsy mahamenatra andreo manao an'izany. Mahavita manao olona adala nefa olona tsy adala zany a efa zavatra misanga, efa mihoatra ny lo zany. Ka asakasakareo nareo ihany mahafantatra azy.